misaotra ny ambassadeur zay misy olo tena ny firenena amerikanina tonga taty androany ary nafinaritra ny dinika tao satria tena dinika ampirahalaina ary ny jerena ny lasa sy ny ametrahana ny hoavy mikasika ny fahasalamana fampianarana ny tontolo iainana ny fiaraha-miasa ara-miaramila ao koa ny fitaovana rehetrarehetra hoentina anaovana ohatra hoe ny volontaire betsaka amerikana eto zay niresahanay ny fifandraisana amerikana sy Madagasikara zay fainlazainy teo zany ary ao anatin'izay koa de voalaza ny fitongavan'ilay sampo hitatsika ao Toamasina manao fitsaboana maimaipoana ary ny angatana zany dia niresahana tao ny mbola hitohizan'io zany ka zay asa rehetrarehetra mikasika ny hoavy zany sy ny fampanantenandreo fa tena hanampy ry zareo hanampy amin'ny lafiny rehetra ary de efa natsidy tomba satria ireo manana programme koa amin'ny fizarana sakafo sécurité alimentaire ao ny programme ny PAM de mbola natsahiviko teo zany zany rehetra zany no resana nanaovanay jery todika daholo tao anatin'izay adiny ray latsaka kely teo zay ary voaresaka tao anatin'izay koa zany ny mikasika ny fifandraisatsika ny fifandraisatsika zany de izy hoe zavatra efa nisy tsara ary tena mbola ho atsaraina amin'ny lafiny rehetra zay voateniko sy voatanisa teo aminareo ka ny atsika zany de zao raisina kitsoposy ampitiavana zay fampanantenana omeny fanjakana amerikana zay amin'ny alalany ambassadeur ny tonga eto Madagasikara nafinatra izy zany dinidinika tao mino afa ho tanteraka zay anjara birikiny hoentindry zareo amin'ny fampandrosoana any Madagasikara.